Ny andro ny 2 Jolay dia mampatsiahy ny nandraisana ny fifanarahan'ny vondrona afrikanina momba ny fisorohana sy ny ady amin'ny kolikoly. Ambonin'izany anefa dia mampatsiahy antsika ihany fa mbola isan'ny sakana lehibe manohitoana ny fampandrosoana manimba ny fitokisan'ny olom-pirenena ary manakatsakana ny firoborobon'ny kontinanta afrikanina ny kolikoly. Manoloana izany fanahy izany dia mandray andraikitra i Afrika. Tsy diso anjara amin'izany koa isika eto Madagasikara. Eo ambany fitarihan'ny fiadidian'ny fanavaozana dia nataon'ny fanjakana laharam-pahamehana nasionaly ny fitondrana tsara-tantana sy ny ady amin'ny kolikoly. Mandray anjara feno amin'izany fanavaozana izany ny ministeran'ny fitsarana amin'ny alalan'ny fanamafisana ny rafitra ara-dalàna, ny fanatsarana ny fahaiza-manaon'ireo mpikatroka eo amin'ny sehatry ny fitsarana, ny fanavaozana ny rafitra ara-pitsarana ary ny fanohanana tsy tapaka ireo rafitra manokana miady amin'ny kolikoly sy ny elo-karabola. Mitohy ihany koa ny fanaovana numerika eo anivon'ny fitsarana mba hanamafisana ny mangarahara, ny fanaraha-maso ary ny fahombiazan'ny zotry ny fitsarana. Satria tsy voafetra ny sistany tambazotra ny jiolahy eo amin'ny eloka-behivavy voarindra, dia tsy maintsy miara-mientana sy mifampifanaraka ny lalàna ampiarina amin'izany isika eto Madagasikara. Noho izany dia manamafy ny fiaraha-miasa ara-pitsarana eo amin'ny sehatra isam-paritra sy iraisam-pirenena isika mba hiadiana ny famotsiam-bola, ny fivezivezen'ny vola tsy ara-dalàna, ny eloka ara-toe-karena ary ny famerenana ny fananana azo amin'ny tsy ara-dalàna. Io ezaka io dia miorina ihany koa amin'ny fiaraha-miasa akaiky eo amin'ireo androm-panjakana rehetra eto amin'ny firenena izay mirotsaka amin'ny fampirobona ny fahitsiana eo amin'ny raharaham-panjakana sy ny fiarovana ny harem-pirenentsika. Mazava ny afatra. Tsy hisy ny fampandrosoana maharitra raha tsy misy ny fitsarana azo tokisana, tsy hisy ny fitokisana raha tsy misy ny mangarahara, ary tsy hisy ny fanjakana matanjaka raha tsy manjaka ny fahitsiana sy ny fahamendrehana. Tsy anjara voasoratra ny kolikoly, tsy safidy ny tsy maty manota. Anohy ampavononana ireo fanavaozana efa natomboko Madagasikara isika mba hanangana fitsarana moderna, mahaleo tena ary mahomby eo am-panompoana ny olom-pirenena ary mifanaraka amin'ny adidy ny raisin'ny firenena eo amin'ny isam-paritra sy ny sehatra iraisam-pirenena. Amin'izao andro afrikanina natokana hiadiana amin'ny kolikoly izao dia manao antso ho amin'ny firaisan-kina sy fiaraha-mientana ny rehetra. Ny sehatra tsy miankina, fiarahamonim-pirenena, ny haino aman-jery, ny olom-pirenena satria adidiny rehetra ny ady amin'ny kolikoly. Koa andao ary, ny fahitsiana no antoky ny fampandrosoana, ny fitsarana ny fototry ny fitokisana ary ny fitantanana tsara-tantana ho lova ho an'ny taranaka ankehitriny sy ny taranaka faramadimy. Misaotra tompoko. Mety mbola hiverenantsika iny rehefa avy eo. Hiverenantsika satria tsy vitany iny ka. Satria tsy azo lovana fotsiny aloha fa isan'ny ataontsika hoe vaovao ny tanany sainy maro iny fa hatramin'ny fanjakana ary efa voizin'ny ataontsika hoe fampalaram-bavony raisam-pirenena ihany koa mikasika an'ity raharaha fahaverezan'olona sy alajaza izay miseho amin'ny endrika samihafa io Constant Revelson. Amin'ny lafiny anankiray moa izy io ihany le hoe tsy dia zava-baovao ohatran'ny raha miteny izany hoe manamaivana le tsy misy amin'izao fotoana izao ny fanohitra amin'izay mihitsy nefa ny zavatra misy satria mampatsiahy fotsiny moa zany hoe taloha tany amin'ny fitondrana fanesy misy tranga miseho hatrany biby olona makara pakatova pakafo saina makatova hitsangona président misy atao rindrina atao misy satanika dia aveo dia mandeha koa reny hoe mitsindrona iny ty izy hoe roro dia ny resaka velo-boiron miaraka amin'ny fantsika zany efa niseho teto daholo fa hita amin'ity indray ka tsy manamaivana mihitsy vao maika manamafy hoe misy foana hery mamelona ny zavatra mampitebiteby sahala amin'izany misy foana ary manomboka mahasambotra olona zao maly agnambiny mahasambotra olona ny mpitandro filaminana atao varatry ny Antananarivo tao dia efa misy indray ny manao hoe film reny le izy zany tena tsy zavatra mandeha ho azy fa nisy foana ary akory atao fa misy amintsika
ny ataontsika zava-dehibe de le mamoaka sy mampopopy sy manao mamoaka sary sy mitantara sasany ara manao za koa efa saika lasa tany sy ny sisa de tena ohatran'le hoe tanety may de anao maka selfie ny ataonao na hoe misy zava-dozy etsy de maka selfie ny atao ore olona andao ikondo hoe ahoana ny atao inona ny anjarantsika vahoaka amin'io de ahoana ny anjara ndrasantsika amin'ny fitondram-panjakana fa tsika tsy ampiororon'olona eto tsisy ampiororona zany eto fa atao anatin'izany moa zany ny mpitondra fanjakana samihafa na olom-boafidy io na ny ataontsika hoe ny mpitantara firenesa zany ny filohan'ny fanavozana ny repoblika rehefa nandeha tamin'ireo ataontsika hoe naneo fiaraha-mioro tamin'ireo fianakaviana zay nanao izaza mianaky ny ainy atao anatin'ity tranga ity dia hoe efa tsy politika intsony ity fa efa fampiororona ao anatin'ilay izy moa zany ianao moa tsy de tena mety aminao intsony ity ismaisme ity fa terrorisme indray moa zany zao de efa zay zany afa mihitsy manko io terrorisme io ny any amin'ny faritry Sahel tany zao misy an'ireto silamo mahery fiatsika reto de tsy mahidika amin'ny fanjakana de fanampiana raha-tafika ono zany ary tambazana harena ambanin'ny tany no fiarovan'ny fanampian'ny Rosiana ny any amin'iny faritra iny le tady iny moa le filazany azy le tady Sahel reto Mali Burkina Faso ireo zay raha terrorisme de ren'le camion bélier tonga de tonga mamaky anaty vahoaka ohatran'ny hoe na fitondram-panjakana raha voany fa ity de le mamboly teboteby eo amin'ny taranakitsika no rahonana ary tsy mahagaga raha mivadika biby mialatsiny amin'le fitenenana fa fomba fiteny mivadika zavatra hafa mihitsy ny le vahoaka rehefa ampitahorinao sahala am'izay ary mirongatra ary mahafaty olo le tamin'ny taloha nge nisy an'le teo amin'ny poste analakely teo vao misy olona mifamaly fotsiny lehilahy sy vehivavy de tonga de mihika ny ankaray mpangalaja azy tonga de ny satroany dralapone ary de nidorany teo nisy an'izay tamin'ny taona tsy haiko tamin'ny 90 tany hoany 80 zany ny zavatra miseho zany hoe le vahoaka de mirongatra ary manao mamaly faty satria natahotra mafy ary matahotra ny amin'ny taranany fa andaotsika hijery ny fomba tokony atao isorohana ny loza mety anjo ary iarovatena amin'ny fotoana ilaina iarovatena ary tsy hitsika ny vadika biby sanatria amin'le izy ary voasorika tsy hipody eto amin'ny tanitsika ntsony ny zavatra ohatran'io zay zao ny hitako hoe manana mega olanina ihany reto manana Facebook sy sisy reto andao hiady hevitra ahoana ny atao ahoana ny atao fa nanipihevitra ny président PRR miny hoe ny andromasom-pokon'olona fa ny andromasom-pokon'olona amin'ny repoblika hafa koa fa ny andromasom-pokon'olona ny mpanjanatany hafa misy andromasom-pokon'olona baikona fotsiny zao tsy maintsy miambona daholo tsy maintsy zao voasazy tsy fa zao mihitsy ny fotoana efa satatra le fikonan-doam-pirenena sady any amin'ny fokon'olona any zao mihitsy ny fotoana anomboana ny hoe ahoana ny ampianarana ny vahoaka any amin'ny fokon'olona ahay zay tokony atao ahay misoroka ahay miaro tena amin'ny loza efa fantatra ohatran'io ary zao mihitsy ny fotoana za eto de midera ny tenin'ny ministry ny fiarovana tatsy amin'ny tao Tsimbazaza tamin'ny herinandro lasa tonga de hozy izy hoe reny miaramila alefa amin'ny fandriampahalemana any anaty fokon'olona any tsy natao hitakitaky vary sy sakafo aminareo tsy natao hitakitaky vola aminareo fa raha misy falimponareo ve mo sakanana fa ireo izy de
ny rahana zany niaraka amin'ny vahoaka siana dia alao ankadreny alao ampianarina miaro tena ny vahoaka alao ampianarina ary miaro tena voalamina tsara fahitako azy efa satatry ny fikeonandoam-pirenena mihitsy hoe ahoana ny ho fiarovan-tena ny any anaty fokotany zava-dehibe zay fa tsy andany mega fotsiny oay za koa efa tena nahita katikaty raha misy fitaratra maintimainty zany rehetrarehetra zany nefa dia nialoavan'le tranga anankiray satria lasa ohatrany hoe mandeha hoe ny mpitondra velo ny tompona andraikitra amin'ny fanjakana velo no ampiainana ao anatin'izay le hoe orooro lava tsisy filaminatsaina na fiadana-tsaina zany ao anatin'ilay satria mbola tsaroantsika tsara ary ity fitondrana mijoro teo hatrana vao nanombonomboka kely dia misy mifofony an'ny filoha dia voafarany teo misy ny raharaha le hoe drone iny princesse zany le hoe tany amin'ny trano fonenany dia avao dia teny an-dalana le andehanana monjy vodina dia nisy an'le raharahan-tranga dia rehivandy tamin'ny fotoana herinandro teo io iny zao constant Robinson dia lasa ohatra mandeha ohatra zany le kitihana any amin'ny mpitondra dia avao dia mety amin'ny vahoaka zany amin'izao ka re mila vahoaka miraviravy tany ianao nge rehefa nijanaka ao amintsika malagasy tena biby mihoatra noho ny biby zany hoe any amin'ny zanaka sy ny taranaka no rahonanao fa dia io fiatsika le vahoaka mirongatra io fa mila efa tenitsika teto asa tamin'ny volana inona izy iny tamin'ny vao nanomboka le hoe misy mifofo dia hoy iah teto hoe manam-po izahady ohatrany tsy manam-po ady ohatrany entiny ampahatsorana sy ampahadiova-tsaina fotsiny zany hoe anao fanavozana ny repoblika zany ianao ara-mijanona fotsiny amin'ny hoe fanenjehana zay tena mandika lalàna itaoko le mandika lalàna mahita fomba sy mialatsiny amin'le teny mahita fikafika anaovanao zay tsy saziana zany misy an'izany voaingana tao misy voafandrika amin'izany na olona manana andraikitra ambony teto amin'ny firenena ary voafandrika amin'izany hoe le sazikosa misy lalàna eto hoe zay mandoto rivotra manefa asiana taxe hoe TVM misy midrikina hoe tsy anao an'izay zavatra tsotsotro ohatr'ireny ara isikina ny olona aminao maika afenao hoe fanavozana ny repoblika io misatrisatra sy io manatsatsotsatso le hoe aiza ihany fikeonandoam-pirenena tsy mandeha ho azy io tsy mandeha ho azy io zao zavatra misy rehetrarehetra tsy te hivaky fotsiny reo hoe avela verina rajoelona tsy te hivaky fotsiny reo hoe azaky tiana rangahy zao repoblika fahaefatra zay sary fanjakan'ny fitondran'Andriamanjaka zao fa ohatran'io ihany fa zahay indray mba ampakarina eo isolo azy tsy samy teny an'izany satria raikitra loatra le vahoaka le teny hoe fanavozana na dia mbola tsy mazava tsara ro inona ny votoatiny tsisy samidrikina zao hoe tsy hanao fanavozana dia io izy io manao fampiororona moa le nitenen'ny PRRM azy io izy io apetrany any amin'ny ny olona rehefa nitaranaka ao ny rahona anoatran'io dia lany andro mifantoka amin'iny ianao na famokarana any mba mivoatra rehetra any andro zao mino mihitsy fa raha vao mahita olona mitondra alika fotsiny efa hitanay zany taloha tamin'ny androny hoe pakafo miridana ny olona mitsoka ino ty mahazo anao vehivavy lehibe zany ino ty mahazo anao ay nesy nanavazaha nitondra alika be tena jerijery taty amiko mihitsy vehivavy lehibe fa ho 5-6 taona mirefatra mitsoka ohatran'iny taty amin'ny taona 2 mahery taty ary nge mbola misy an'le raharaha le misy katikata raha vao mandalondalana mba mivoatra any dia fa inona ny famokarana ho vita amin'izany ohatra inona famokarana vita amin'izany inona ny le atao hoe leadership le fitarihan'le PRRM makamin'le hoe fanavozana ny repoblika tsy hisy andrarahan'izany fa ny ainjanako aloha ka zay ty fandehan-javatra ty ny alao tsy andany rora sy andany mega aminy hoe za koa nahita tary ny anina koa tatsy njanaky anina tena rimbona mihitsy ny sofiny ohatrany tsy nahatsiaro tena mihitsy ny le tovavy iny tonga dia mpitandro filaminana dia mpitandro filaminana mahita ny fomba anjoinana iny hatrany amin'izay alena fa itsika vahoaka dia tena alao le andro maso tena masana ary andro maso
andromaso amin'ny fomban'ny repoblika io, zany hoe tenerana antsika ny andromaso tanàna, asaina mba hampirisihana mihitsy hanampy sy hanoro sy hampianatra atsika ny mpitandro filaminana professionnel amin'izany, ny polisy, ny zandary sy ny tsisa. Zay zao mba te aheno ny afatrafatra sy anatranatry ny MDG amin'ny zandary mba hampirisika azy ohatran'le nataon'ny ministry ny fiarovana tany amin'ny Tsimbazaza teo iny. Mety mbola hiverenana ihany koa zay, mety mbola anana ny fomba fijeriny ny mpiaino rehefa amin'ny fotoana idirany eo, rehefa avy eo fa ataontsika hoe zavatra isany nanamarika tamin'ny tato anatin'ity fotoana fohy teto ity miverenana ihany mikasika an'le hoe ny teny malagasy, isana ny teny malagasy amin'ireo teny fampitana, teny meta, ny fanapahan-kevitra, ny didim-pitsarana sy ny zavatra maro samihafa, fampianarana. Teny malagasy ianarana. Misy sekoly tsy mianatra teny malagasy ve? Mety misy eto mety misy ka nefa sarotra ihany laza hoe tsisy fa mety tsy ao anatin'le fototra fotsiny angambany amin'ny ampitana. De ampianarana ihany koa ny teny malagasy no ampianarana. Ohatran'ny hoe zavatra tsy vaovao fa rehefa tenenina ohatr'izay izy mivoaka any amin'ny assemblée mba misy zavatra mateneniny any za te hanampy. Ataovy teny malagasy daholo mihitsy ranoray ny fikonan-doam-pirenena sy ny famotinana azy. Zay koa zava-dehibe rehefa anao tatitra anareo misy ihany ny zavatra ohatra hoe momba ny lalam-panorenana isy ihany ny anao teniteny-mbazaha eo satria hoe lalàna satria hoe sarotra sy asio teny malagasy ahitanay hoe ahoana nakaiza le hevitray. Santatra koa zany any ny santarana azy keo. Ary zay mihitsy moa li satria io moa zao mbola ao anatin'le kenokenona milasaka fikonan-doam-pirenena io zany hoe ty volana ty dia volana le mbola ao anatin'le fanamafisana n'ilay amin'ireo le andrindra sy ny asa rehetrarehetra any amin'anatin'io fikonan-doam-pirenena voambolana ampiasain'ny FFKM modinika amin'ny ankapobeny fa hita eo zany hoe ahoana tena tetiandro ankapobeny efa nivoaka tamin'ilay talohan'ny 26 iny tamin'ny nambaran'ny filohan'ny FFKM fa ny amin'ny hotony sy ny fanatanterahana ilay zany dia ho hita miandalana eo ny antony dia hoe mety hisy fiantraikany mety hisy fanovana ve ao anatin'ilay taoritra mety hifandray ihany lay izy ny olona mahita hoe le fekevitra ny sadeky ny vory tamin'ny 7 ny volana jona teo ve izy mametaka an'le hoe ho asiana birao fifandraisana eto Madagasikara manora zao ny filohan'ny Vomiera na ny komisionan'ny vondrana afrikana koa dia nilaza fa izy moa zany naneo amin'ny ankapobeny manohana le fikonan-doam-pirenena zay ho tarihan'ny FFKM ina daholo mety hitranga ao anatin'izany rehetrarehetra zany mety hanana ny teny ho ambarany ve sa hiopitazana anara-maso amin'ny hoe ity no amin'le hoe karazana tondrozotra moa zany maromarona kokoa. Tokony hanana izy fa ny ale tsika le samy malagasy eto ny mampananina loatra nahitan'ny fivorian'ny anteny mera-pirenena zao tsy de misy resaka sy fanontaniana sy isa olazaina loatra le hoe ministera fanavozana tsy de misy tsy haiko inona mahatonga an'izany zao manko ny mahatonga amin'ny teny an'izay manana fahefam-panjakana izy mpanatanteraka. Misy ministera fanavozana, misy ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina eo. Mbola tsy de henoko loatra ny hoe ny fahefam-panjakana sy mpitondra fanjakana ny ministera ny gouvernemanta tena manamasaka n'le hoe fikonan-doam-pirenena ho afaka ray volana. Eto zany tsy eto loatra moa tokony hanaovana an'izay fa atao ihany. Eto zany ho atsika akaiky ny FFKM afaka miteny ihany sy ny sisa mba taitairo ihany misy le atao hoe moyen d'état misy ny fitaovana sy ny fahafahamanao eo am-pelantanan'ny fitondram-panjakana tahaka an'ireny ministeran'ny filazam-baovao sy ny sisa ireny ataoko fa fotoanany tokony hanombohany tena androboka an'ity fireneny ity amin'ny hoe fanavozana ny repoblika amin'izay zao no tantara manaraka amin'ny firenentsika sy ny miandry atsika ny fikonan-doam-pirenena mba tsy heverin'ny
sasany mpanatsatsy avery mpanatsatsy hoe tsy hitapompoka ka ny manatena mihitsy ny FFKM ifanantona amin'ndrareo azahoana mamoaka an'izay zavatra zay misy ihany ny avant pendant après araky ny mahazatra ny zareo mpanao communication zay ny satria ao anatin'izay tokoa matsiny misy manara ohatran'izao le fotoana zao mba hoe any amin'ny zavatra hafa ndeha ataontsika hoe mandeha hoe ny saretiny mandeha alohan'ny omby raha ohatra zay no mahafitina azy satria reo fivoriana anisan'izany nanao zany ny suini asa manandraiky moa izy amin'ny lafiny anankiray le hoe mamoro reo mpisehatra de fa resam-pifidianana aloha zany le resahanao lesy mpifidianana sy ny am'izay ohatran'izany koa reo vondrana sasatsasany zay vondrona nataoko politika vitsivitsy na maromaro de fa resam-pifidianana sy ny am'izay olona mety hotoanana ihany koa efa any iza milaza aminao fa izay no faleny zay indrindra matsy le hoe fa ahoana ty manao resaka sarety mialohan'ny omby ty satria raha mahita ihany fa ny olana amin'ny krizy miverimberiny de resaka fifidianana mazava loatra hoe inona zany le tokony ho tsaboana ao anatin'le izy de zay le hoe tokony any anatin'ny fikaonam-doam-pirenena no iresahana zany mba tsy hiverimberenan'ilay zavatra mamoa fady zany indrindra eto amin'le firenena Constant Velson de fa zany ohatrany hoe efa misy mitondra ndraraha hoe fifidianana resahana fa ny ankoatran'izay ohatrany hoe za efa niteny fa nareo zao mahazo mirotsaka dôly iny araka ny teninao hoe sarety no mitariky ny omby alao koa tokony efa hazava mihitsy ny am'izany aloha misy efa misongadina nge zao hoe ny evibavety tena eo amin'ny adihevitra tena hoe toerany ain'ny firenentsika eo ny fifidianana tsy laviny zay fa ny fifidianana de miankina indrindrindrindra am'izay hoe fandaminatsika ny fitondrana ny tany sy ny firenena mba tsy hiverenan'le de ataoko amin'ny lamodiny ankehitriny fa betsaka zao nefa miteny an'le capture d'état tsy haiko inona daoly mba tsy hiverenan'le ny olona mpitondra voafidina voatendry de manao mpanjaka kely eto amin'ny tanitsika fa tsy republika tsony tsy hiverenan'izay ny fitsarana zao fitsarana nge zao efa nisy efa voateniteny zao ny hoe manahirana tsy mora ny fahaleovatenan'ny ndrasy rafim-pitsarana mahaleo tena ozy na manao inona zany rafim-pitsarana asina rafitra manokany riva zany ny fitsarana tsy anatin'ny fitondram-panjakana ankapobeny tsoranga masy mandidy amin'ny fahefana tandrifiazy ny fitsarana zany hoe tsy baikibaikon'ny hafa tsy baikibaikon'ny tsisy tsindrobokotra tsisy ina de ahoana ny fomba tongavana am'izay ny teny-bazaha io moa zao de hoe séparation des pouvoirs indépendance de la justice isan-karazany ka raha teny jasy tokoa aloha de misy ny teny jasy vao miasaritra rafim-pitsarana mahaleo tena aitsio mila fitsarana masy mandidy amin'ny fitsarany amin'ny fahamarinana ny vahoaka zay ny fitaraina ambe indrindra momba ny fitsarana de hoe na marina ara mitedava vola mena mpitsara fa angely izy zay zao santionan'le zavatra adihevitra efa mandeha sisy eto amintsika misy moa le karazana fiaonam-beany reo resahana teo reo momba ny reo rantsana sy rafitra rehetra eo ampisehatra eo an'izay raha-pitsarana zay tanterahana tamin'ity herinandro ty amin'ity vao tapitra io ery amin'ny Sheraton na le 5 étoiles moa ny ahafantarany maro azy ivato ery le hôtely be mifanila amin'ilay fitrano fandraisana fivoriana resam-pirenena io hita eo koa ny inona ny zavatra mivoaka ao anatin'izany ao anatin'ity satria ny andrasan'izay moa le hoe fitsarana satria antoko ny zavatra maro antoko ny zavatra maro natrany amin'ny fifidianana raha ny antokany amin'ny fahamarinan'ny fifidianana io fitsarana io fampiasana ambola eto Madagasikara de mbola fampiasam-bola de io nge na ny tany na ninona zay nge le ilazako teo za moa tsy de mahay manina indraindray ohatran'le teny ampiasaindry zareo ao noho ny tsika raiky teo le hoe rafim-pitsarana sy ny sisa
fa aoka tsy ho fikoanan'ireo mihevitra fa lohan'ny firenena, fikoanan'ny lohan'ny firenena ilay izy, fa amboary hanjary teny malagasy tsotra azahoany vahoaka rehetra manomboka any amin'ny fokontany, commune, faritra sy aty amin'ny nasionaly hikao-ndoha tokoa momba ny fitsarana ny zavatra ny dinianareo tao. Ianareo no manana fahalalana lalina momba an'io a, dia afaka hita hoe tia ny tena mahatonga ny fitsarana fitaovan'ny Andriamanjaka fotsiny teto Madagasikara. Tia zany, tia. Ahoana ny ilazana an'izay tsotra, alefany amin'ny vahoaka tsotra, azahoany miditra anatin'ny fikonan-doha. Fa tsy le ary ambony latabatra sy mpahay taratasy faratapony ihany no kirakira hevitra eto. Eny ary. Nisy fiarahamiasakely vitsivitsika dia manohy ny fandarana. Ity lara-tarobia ahafahanao mifandray mifantana amin'ny topo radio 034 14 102 80 033 14 102 80 032 11 102 80.